Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra. Raha ny mahakasika ny fivoaran'ilay rivo-doza Fredy amin'izao mitao vovonana izao dia any amin'ny manodidina amin'ny 800 kilometatra andrefana somary avaratra andrefana Toliara no misy ny fohibeny. Mbola voasokajy ho tempête tropicale modéré hatrany, izany hoe mitondra rivotra 80 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 100 kilometatra isan'ora. Mizotra manao ny diany miatsinanana somary atsimo atsinanana izy amin'ny hafainganam-pandeha 30 kilometatra isan'ora. Tsy misy miova amin'ny vinavina mikasika azy, tsy miova ihany koa ny fampitandremana ho an'ireo izay mahazo izany. Etsakilan'izay dia hitondra rotsakorana betsaka izy any amin'ny tapany atsimo Madagasikara sy ny ilany andrefana. Hitantsika amin'ny sary ihany koa fa betsabetsaka ny orana any amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny nosy iny. Raha mahakasika ny toetrany androntsika ankapobeny eto Madagasikara kosa dia saika maina aloha any amin'ny tapany avaratry ny nosy fa mifaritra ava dia saika rakotra rahona noho ny fisian'ity rivo-doza ity avokoa. Etsakilan'izay dia mety ahazorana betsaka ny amin'ny tapany atsimo sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ny rahona mety arahana erikerika manifina orana somary miatoato kosa ho an'ny faritra hafa. Ho an'ny tolakandro dia saika hisitraka orana ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara. Izay indray ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ilay rivo-doza Fredy manome fotoananao rehefa avy eo indray ary.